vonahitra ho an'i Jesosy irery ihany rehefa miarabantsika rehetra ihany koa. Be dia be moa zavatra azo lazaina fa nampitsihivon'i Jesosy anazy zany fanafahana anankiray zay dia zay aloha no zaraiko amintsika ny amin'ny sigara zany a toaka vehivavy rongony. Tena rehefa ampitsihivon'i Jesosy ilay izy dia tena tsapako mihitsy ny fanafahana be sy ny lanjan'ilay izy zany. Fa za zany taloha foka sigara be a tsy mamenatra anahy milaza an'ilay satria ny ainako a foka rongony a dia nijangajanga ilay sigara aloha nanomboako azy. Za zany taloha tena raha vao tsy mahita sigara dia mety eritreretintsika mihitsy zany fa ny eritreretintsika mety hoe ny adala ihany no mitsindroka. Fa za tsy adala fa tamin'izany a tena rehefa terelilay izy voafatr'ilay izy fa nitsindroka rehefa tsy nahita sigara. Fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy a tsy nila fanafody a tao alohan'izay aloha zany efa nampiasa mokon-doha nampiasa ny hery rehetra hoe ahoana ary ny alana an'ity fa tena gravy kosa zany hoe hitsindroka ve raha misy mahita amin'izao dia ahoana jerijery olona aloha dia zay vao mahasamaka an'ilay izy. Fa rehefa nampiasa mokon-doha zany nampiasa hery tsaina sy ny sisa zany dia herinandro na vita tsy mifoka fa avy eo miverina ihany. Nampiasa mokon-doha indray dia ray volana mavita tsy mifoka fa tafalatsaka ihany. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy a indray mandeha tsy miverina tsy mokon-doha tsy hery tonga dia mandraka ity ny androany dia voninahitra ho anazy irery ihany aloha ny amin'izay. Faharoa manaraka an'izay koa le toaka mitovitovy an'izay ihany. Trosa ao amin'ilay tantinina anay foana tsy mahita dia marary ny andoha dia mitrosa foana dia ahoana ary Jesosy ty ahoana. Ao même temps amin'ilay sigara ilay izy a fa tany saiko fotsiny ilay izy. Dia voafatotra amin'ilay izy zany dia mitrosa sady ananan'olona vola enjehan'olona ino ohatr'izao za koa sady voafatotra ilay izy. Fa rehefa niona tamin'i Jesosy ihany koa dia tsy nampiasa mokon-doha intsony fa tonga dia nafahany a zato isan-jato dia tsy mikasika intsony. Dia ilay vehivavy indray taloha zany zay ahitan'ny olona anazy zay toerana ahitan'ny olona anazy zay moa eny ambomana-mbola mipetraka hatramin'izay zany hatramin'ny mbola kely zay toerana alehan'ny olona zany dia ahitan'ny olona nafoana tondra vehivavy. Dia za koa tena tsapako ihany koa ilay izy satria efa menatra ihany tenen'ny rahalahiko sy ny anabavy mpiretam-poaniko zany dia nyreniko efa miteny foana mamenatra olona fa zao fa za mihitsy tsy afaka amin'ilay izy. Dia efa nampiasa mokon-doha ihany koa izy anga tsy manao an'izany intsony ary ohatr'izao fa rehefa mahita vehivavy dia tafalatsaka ihany dia mbola amin'ny atao ihany ny atao. Fa rehefa nahita an'i Jesosy ihany koa indray mandeha tsy miverina tsy te hierika intsony ary na eny an-dalana ary tsy te hitazana intsony fa miondrika. Dia zay toerana alehan'ny olona ahitan'ny olona taloha vehivavy ny sakambiniko fa zao zay toerana ahitan'ny olona baiboly ny sakambiniko. Jesosy nomena voninahitra tena hoe mahery Jesosy io ry zareo a io le Andriamanitra velona io Andriamanitra tokana Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra zany. Tsy haiko aloha zay atsapantsika azy fa tena rehefa nirevelen'i Jesosy tamiko hoe izy le ray izy le namorona an'izao tontolo izao izy le fanahy izy le Andriamanitra fanahy izy le alpha sy omega le ankehitriny taloha ary no avy izy le Jehovah Shalom El Shaddai. Tena tonga dia ohatrany hoe azonao ny zavatra rehetra tsy mampaninona anao hoe tsy manana fiara ve mandeha tongotra foana ve fotrany tonga dia anany zavatra rehetra. Zay mifatsapako ny tenako tao anatin'ny rehefa nireveleny tamiko hoe za nge zao hoe za ty za le ohatran'izao fa tsy le nalalanao azy fotsiny taloha le hoe zazakely eo ambany sapin sy le hoe zanak'Andriamanitra fotsiny fa izy le Andriamanitra avo indrindra nahary lanitra sy ny tany Jesosy Kristy tompo. Dia tsika tsirairay avy raha mbola misy mety voafatotra na mety hoe tsy natsapa tsara ny maha Jesosy an'io Jesosy io a tena te hilaza amintsika sy te hizara amintsika fa io le tena izy io le ray a naka endriky nitafy nofo ho zanaka izy koa mifanahy izy irery ihany fa tsy andray tsy telo izy fa izy irery ihany. Dia io ihany angatahana io ihany isisifana io ihany atsona tsy misy anankitelo atsonao eo a fa Jesosy Kristy irery ihany. Io le nanafaka dia sambatra dia faly dia ny fiainako fotsiny zaraiko amin'ny olona dia
hitan'ny olona le avo indrindra dia raiko izy akalazaiko izy dia ho anazy irery ihany ny voninahitra. Halleloia.